avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Ny tokony nanakana rabe nandoro kodiarana ny poniny fokotany andotam-penaka nitolakandro teo no ny fiakaran'ny rano nateraky ny rotsakorana nifanesy. Trano telo ihany koa no nirotana teny andotam-penaka vokatry ny horohorontany omaly sy ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Miantso vonjy sy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo ponina lasibatra hidinay fotony amahany olana. Tafajoro ara-pomba ofisialy ny FMI Madagasikara na ny firaisan-kinan'ny mpanabe ifotony. Syndicat Iarayasa amin'ny fitondram-panjakana hijery ireo teboka ampivoarana ny ministeran'ny fanampeza-pirenena manerana ny nosy. Fa indrindra akana ny hevitra sy ny olana rehetra eny fotony anarenana ny fanabeazana eto Madagasikara. Any ivelany ny faran'andro any alahady ny dingana farany tamin'ny fifidianana solomavambahoaka izay nokarakarainy ny fitondrana miaramila ao Birmanie. Efa azo ny antoko lehibe izay pomba ny fitondrana miaramila ny 5,900 ny seza eo anivony ny anteny miram-pirenena, fa ihany koa ny 2/3 ny anteny miran-doholona nandritra ny dingana roa voalohany tamin'ny fifidianana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Ny miarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ny tialina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny tokona nandoro kodiarana nanakana rabe ny poniny fokotany andotam-penaka ny tolakandro teo no ny fiakaran'ny rano nateraky ny rotsakorana izay nisesy. Trano misy telo ihany koa no nirodana teny andotam-penaka vokatry ny horohorontany omaly sy ny fahabetsahan'ny rotsakorana antony anaovan'ireo ponina antsoavo amin'ireo ny tompona andraikitra isantsokajiny hidiny fotony amany olana eny an-toerany fanadihadiana hoetiny Gaeton Andriatsilavo. Nidina an-dalambe ny poniny fokotany andotam-penaka ny tolakandro teo tokony tamin'ny 3 ora. Nandoro kodiarana teo ampovoana arabe izy ireo manoloana ny fiakaran'ny rano eny an-toerana izay mampijaly raha ny fitaranana voaray. Nirotrana keny amin'ny fokotany ireo ponina taorin'izay nitady ny tompona andraikitra. Efa herinandro maromaro zao niakatra ny rano amin'ireo vakiparitra maromaro eny andotam-penaka. Efa misy ihany ny motompompe nandritra ny rano saingy tsy maharaka firy no ny fahabetsahan'ny rano. Dibo-drano araka izany ny trano rehetra eny an-toerana. Ny rano zany raha impartian'ny parti secteur radio sy 5-6 rehetrarehetra iny ny rano atsaty ambalana. Raha atsaty ambalana ny rano dia niezaka zany hoe mitady vahaolana zany ny rehetrarehetra na azo motopompe anankitelo avany ambony zany. Rehefa nahazo an'ilay motopompe matanjaka be anankitelo mazaka gazoal 20 litre ny anankiray amin'io zavatra io. Resaka gazoal zany ny problème hoe tsy mety amoaka volany ao afokotany afa-tsy ny 5 sy 4 alina par jour nefa rehefa vahoaka rehefa milona rano na netana na vatana na ninona. Zay zany natonga le vahoaka tena netsika manam-pahefana ambony rehetra ao mba hidina mihitsy nareo aty fa tena miaina atao anaty fatsany zay miaina atao anaty rano be zay. Za zao miara-matory amin'ny fozaorana areo alaiky tsara ny sariko. Miara-matory amin'ny fozaorana miakatra eo ambony fandriana tena tsy rariny fa mba midina ny tatatra tsy misy tony andanan'le rano. Asana mba hitanareo na tsy hitanareo aloha za fa zay aloha tena miaina atao anatin'ny rano be zao. Zao taonako zao miara-miaina amin'ny rano be ary mikobadrana ao anaty trano. Raha ny fanazavana vokatry ny fahatsetsena ny tatatra sy ny lakan-drano no antony mahatonga izao fiakaran'ny rano izao. Tsy ampy ka tokony ampitomboana isa ny motopompe ho vahaolana vonjomaika eo am-piandrasana ny vahaolana maharitra amin'ny fanadiovana ny lakan-drano. Le rano atao anatin'ity party aty zany
io mantsy mety ombokare amin'ny étoile le rougerie dia io le rano amin'ny ampiafilo ambody rano io a dia le rano aty amparty amorona arabe rehetrarehetra iny mivarina makato amin'ity rano ity neo an'ity rano ity a afa maty le canal ivoahany dia zay zany ny olany atao amin'ity rano ity dia lasa mijaly le taloha iny tsisy ohatry zao zany hoe tonga aty ny rano e fa nanomboka tamin'le vao tsetrina mihitsy iny le canal le voahany rano iny zany amironan'le olona fanondrenana le izy zao tsatsan'le manjora amin'ny tsilany any le ponina amin'ny lafiny ray dia le eo amin'le vahaolana momba an'ity rano ity a motera ray io a raha toke raha orana ao anatin'ny adiny ray a tsy ritran'iny roa andro raha le rano mivarina makato dia io zany mba ilaina teknika kely hoe tokony hoe anankidimy raha anankefatra farafahakeliny zany le pompin-drano le manary makany io trano misa telo teny andota-penaka ihany koa no nirodana vokatry ny fisian'ilay ororo-tany omaly fa teo ihany koa no ny fiakaran'ny rano efa naharitra ka namonto ny rindrina ary izao niteraka fianjeran'ny trano biriky misa telo izao tamin'le ororo-tany iny zany no ninjera fa mety vokadratsy n'le orana ihany satria le orana be loatra dia ohatry ny loha le fotin'le hanina dia nisy an'le ororo-tany dia tamin'iny izy ninjera nisy naratra zany anankiroa fa ny ray efa tsaboana dia efa mandehandeha any moa ny ray mbola marary raha miandrona zany ny tena ohatran'ny hoe nitazona azy dia niotsaka le fotony le etaetana izao fangatana izany dia mangataka fanampiana satria fivelomanay potika ao mbola narina ty anina rehetrarehetra ity zany dia mba ny etaetana izany dia mba mangataka fanampiana amin'ny fanavoaizana vaovao izay amin'ny fitorana amin'izao satria na ny tokonay ara potika atao daholo zay vola kely namenakavo zany natambatra dia amidy piesy dia zay tombahatra kely an'le piesy eo no velomanay nefa n'izay misy telo trano eto mbola mitoy sy betsaka ny rotsakorana amin'ireo faritra maro manendrana ny nosy raha ny vinavinan'ny fohy be famantarana ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alatsinainy mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra Analanjirofo sy Ambatosoa ny distrika Nantalahy Andapa Befandriana Varatra Mandry Tsara sy Andelamena fampitandremana amin'ny loko maitso ny distrika Nosy Analalava sy Ambanja misy faritra roa raha maso akaiky eo amin'ny alakan-dranon'ny Mozambika sy eo amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny mety ho fiforoana ny andro ratsy araka ny fampitam-baovao azo hatrany Ako ny fabetsany rotsakorana izay hatrany ny azakazaka ny toetra ratsy ny fivoarany fahasimban'ny barazy eny Ampahitrosy Atsimondrano amin'izao fotoana nidina fotsiny hijery ny zava-misy nametraka vahaolana isorohana ny loza mety aterika izany teny an-toerana ireo tompona ndraikitra samihafa ny ariva teo Kaiton Andriatsilavo hatrany ponina mihoatra ny roalina no tandidomondoza no ilay barazy ao Ampahitrosy Atsimondrano atahorana ho vaky amin'izao fotoana vokatry namaron'ny rano nateraka ny rotsakorana ny fanisy ka ho an'ny rano ny tondra-dranon'ny tolongoina izay manondraka tanimbary hatrany amin'ny 900 hektara iveloman'ny ponina amin'ny commune Ampanefy, Soalandy, Soavina ary Ampahitrosy. Teo anatin'izany nanao antsoavo ny tompona andraikitra ka ny fametanana ny distrika, ny BNGRC, ny apipasy ny fokon'olona nanao vonjy rano vaky tena toerana nametraka vahaolana vonjy maika nidina teny toerana ny jeriny zava-misy ihany koa ny mpitondra vanjakana tamin'ny alalan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta tanjona amin'izany ny tsy amela ho irery ny vahoaka amin'izay tranga miseho aminy ary koa ny fifanomezan-tanana ho mariky ny firaisan-kina amin'izao fotoany ny fanavaozan'izao mampitaina amintsika toy ihany ny fivoaran'ny toe-draharaha any an-toerana sy ny fanampim-baovao mikasika ity tranga ity. Fatafajorana pomba ofisialy omaly ny fikambanana FMI Madagascar na ny firaisan-kina ny mpanabe ifotony sindika izay hiara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana ijery ireo teboka mivoarana ny ministera ny fanabeazam-pirenena manerana nosy fa indrindra hakana ny hevitra sy ny olana rehetra iny fotsiny anarinana ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsiaro Rasoarvelo. Maro ny olana ny fotony izay nanaovan'ireo mpanabe sy vahoaka fitarenana hatramin'izay manoloana ny tsy fisian'ny fanabeazana tsara kalitao amin'ny endrika maro lafy tsy tonga eny anivy ny ministera mpiahy ireo fitarenana ireo ka nampihiby ny vokatra tamin'ny fanabeazana hatramin'izay antony zoroa ny sindika FMI Madagascar na ny firaisan-kina ny mpanabe ifotony anarenana ireo lesoka rehetra nanimba ny kalitao ny fampianarana ka isan'ny fitakiana teny Ankianja.
hiara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana hijery ireo teboka maharary ny mpanabe manerana ny nosy tsy hanafosafo anefa ny FMI fa tena hiady tokoa ny tombotsoa zay maharary ny mpanabe any anatin'ny ravikazo any tena maharary dia tsotra hoe miasa mafy ny mpanabe fa ny karama omena azy ny tsy ampy dia zay no antom-pisiana hoe ndao jerena ny tena ay ny mpampianatra ny maharary azy dia izy tsoanay makany any fotony mahatsapa ny FMI fa tokony ireo mpampianatra indrindra fa ny mpampianatra fram dia tokony raisina mpiasa-panjakana izy ireny ary omena formation mba hitovy lenta amin'ireo ataontsika hoe sekoly tsy miankina zay tena misy fiavahana be ny resaka ny kalitaon'ny fanabeazana fa izay no hita fa tsy ampy sy manky atao anatin'ity sehatry ny fanabeazana ity ary indrindra ny fanatsarana ny resaka fotodrafitrasa zay tena mampalahelo manerana ny nosy zay tsy misy mijery mihitsiny maro ny sendika efa mijoro anarina ny ministera ny fanabeazam-pirenena na izany sy noenonina fa nosafosafoana hatrany ireo marary ny mpanabe indrindra ny any fotony raha ny fanazavana hatrany hitondra fanavaozana araka izany ny FMI sendika misy atao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia any ho any amin'ny 30 eo no mijoro ny antony dia tsotra ny mahabetsaka azy sy ny antony pisiana hoe inona ny fisian'ny FMI manoloana n'ireo efa mijoro ireo ny FMI dia manana vina fa misy ny tsy fijerena eny fotony dia zay no atonga ny FMI hoe ndao tsika tena hitrandraka any fotony tokoa ny maharary ny mpanabe sy ireo tombotsoa zay safosafoana mandritra n'izay fempotoa ny sendika maromaro zay nanafosafo an'ireo teboka maromaro misy ny tena sendika ny teny dia manampy an'izay efa ny teny ny FMI ary manampy an'izay zavatra mbola tsy hita sy tsy voatrandraka amin'io maharary ny mpanabe io nijoro tamin'ny fomba ofisialy omaly ny FMI Madagasikara sendika natao hivondrona n'ireo mpanabe rehetra anarina sy hanatsara ny ministera ny fanabeazam-pirenena hitondra ny marary ny mpanabe sy ny olana ifotony rehetra eny anivon'ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika ny fivoarany ilay valanaretina impokisana ny indradrazako kosa indray nahitana tranga ina 520 sy tranga voamarina 20 indray omaly 4 janoary raha nitatriny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ireo tranga voamarina misy 20 ireo ny 520 tany Mahajanga ny 3 Maintorano ny 2 tany Fianarantsora ny Tatitra Trany tafakatra 570 sy 700 araka izany ny tranga rehetra ho an'ny omaly 700 ny tranga voamarina ary 570 sy 100 ny tranga ina marina faritra 20 eto Madagasikara amin'izao fotoana moa no ahitana izay valanaretina impoksa izay eto amintsika hoetrany teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia lafim-baovao ihany koa no entintsika misento anatin'ny doka fohy ndawary atovy mamiratra kokoa ny fety ararotondray ary promo Noël kalitao mandona be sady misy cadeau hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny asitoro ny fotoana Ny Foristo manolotra ho anao NABO USSR Kabare Rabosa ny sabotsy raika amin'ny 3 janoary 2024 amin'ny 7 sasany arivo eny amin'ny Foristo Ivato ny tabakily dia azo faina avy hatrany ao amin'ny www.ketrika.com sy eny amin'ny point Foristo rehetra apaza madinika Gorondrano Bel-Air Arivato Gold 50 000 ariary simple 30 000 ariary izy ihany koa ny fivarotana t-shirt sy casta eny amin'ny toerana amin'ny fotoana io tsy fondezor ny tabakilanao fa voafetra dia voafetra ny toerana. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus.
Inscrivez-vous à l'Uprime Andavamamba. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao an-trany anaraka izanatra amin'ny farany anoizantsika ny fampahalalam-baovao mihamaro an-trany amin'izao fotoana ny olana mahakasika ny fananantany any Toliara olona ambony iray no voalaza fa mampiasa fahefana ka makatan'ireo mponina ankeriny ao Ankola Fokotany Andranomena commune ambanivohitra Betsinjaka distriktany Toliara faharoa vokatra izay mitaraina ireo fokon'olona voakasika ary miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra isan-tsokajiny Bonhomme Élisée Toliara. Velarantany mandridina ny 970 hektara any fianakaviana mandridina ny 300 no voalaza fa misy mankankeriny amin'izao fotoana izao ao Ankaloha commune ambanivohitra Betsinjaka raha araky ny fitarainan'ireo mponina olona ambony iray no mampiasa ny fahefana ananany ka manao borina azy sy mametraka fifiavatrany amin'ny tanin'izy ireo. Le raha misy etoa zahay fa tompotany toy efa titre borné nefa misy ny olo ambony ao manao tompotany toy manao bornazy sirariny manao fefy clôture katseriky lay zahay sy nitalilanay ndatro nefa zahay tompony nefa mbo misy keto tompony afaranay ao amy andro haly 24 heures sur 24 heures misy 20 lay ny ouvrier anatiny zay ao efapolo miasa maray efapolo miasa hariva arahina miaramila mitondra basy katseriky zahay tompony kanony hatserehanay zay mba itarainanay aminareo mpitondra fanjakana io. Manoloana izao zava-misy izao miantso ny mpitondra fanjakana any amin'ny ambaratonga ambony sy ny ministra tompona andraikitra ny mponina sy ireo mpandova mba hijerena akaiky sy andraisana fepetra maika amin'ity raharaha ity. Mangataka andreo mpanafahefa zahay fa atoy zahay manantany zahay Ankaloha angaraplany misy olo manendrikendrika anay de zahay anaky naoda io solomana aveto mandova ny taniny io de reto ny raha misy eto mpanambola manendrikendrika anay de manao lakoro andira eto amin'ny taninay toy tseriky zahay fa tsy olo tsy mahalala de vereverena fa madinika de mahatseriky anay raha toy mba mangataky fiantsoa zahay anareo mba hizotsy mba hijery ankaika ny taninay toy. Magataka mpitondra ao anatin'izao fanavaozana izao ihany koa ny mponina mba hanamafy ny fanaraha-maso ireo andrim-panjakana misahana ny fananantany sy hiaro ary hanoana ireo vahoaka madinika mba tsy ho voaitsakitsaka ny zony. Fafamahana ireo olana fototra amin'ny sanambatan'olona no politika ampiarin'ny ministera ka ny fiaramientan'ny fitaleava mipatra rehetra sy ireo mpiara-miombinantoka no ampahomby ny fampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka ho ny taleparitry ny mponina sy ny firaisan-kina boeny vaovao nandritry ny fifamindram-pitantanana teo aminy sy ny talepy-solotoerana teo aloha. Christian Andriamihery Kolomajanga. Ny mponina ao aminy no mahafirenena ny firenena ka ireo vahaolana manoloana ireo fahasarotana ny anjady tamin'ny hatramin'izay no ho ataovy andohan-draharaha mba hanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana izay mikendry ny anarina sy ampivoatra ny fari-piainany sarababem-bahoaka araka ny nambarany raben'antanena Floré Aurélien izay talemparitra ny mponina sy ny firaisan-kina vaovao ato anatin'ny faritra boeny asa mipaka mivantana amin'ny vahoaka ho izy no imason'ny ministera ka ny fampitomboana ireo mpiara-miombinantoka hanatevin-daharana ny efa misy no hanokafam-baravarana ho an'ny rehetra. Ny ijery ireo izay zavatra tsy nampandrosoantsika havadika hampandrosoantsika maro izy ireo rirandrira amin'ny lafin'ny fomba fiasa zay ny voalohany faharoa dia hanamafy ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombinantoka ary ezaka ampitombo isan'ireo mpiara-miombinantoka ahafahantsika manatanteraka ny vinanasa dia ny ampandroso ary ampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka ato anatiny faritra boeny karaha mantanareo ny vinanasantsika dia ny tanjona lehibe dia ny ampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka amin'ny alalany ity ministera mponina ty satria ity ministera zay fisandraka indrindra. Fametrahana ireo rantsana isaky ny district ho an'ireo mbola tsy misy délégué des populations sy ny fanatsarana ireo fododrafitrasa efa simba mba ahafahana mampirindra ny asa amin'ny maha ministera manakaiky vahoaka azy no isan'ireo laharam-pahamehana ho izy mba ahafahany vahoaka
isitraka araka ny tokony ho izy ireo tolotra hoentin'ny politika ny ministera. Delbaka zany efa misy fa mbola misy problème ao satria inhabitable ny toerana, mbola misy réhabilitation atao. Ny Marovoay mitovy amin'izay efa misy toerana fa mbola mila fijerena akaiky. Fa ny tena lara-pamehana zany ny ankafana indray ny bureau any Ambatoboeny izay fa mampolo taonany tsisy délégué de population dia ametrahantsika délégué de population any mba afahany ireo vahoaka ao anatin'ny districtany Ambatoboeny isitraka ireo tolotra rehetrarehetra zay misy ary ny politique zay hoentiny ministera. Fanavaozana sy fanovana fomba fiasa ho tombontsoa ny vahoaka ho azo sapain-tanana mivantana no targetra ka ilana fitovian-tsaina sy fitovian-pijery amin'ny rehetra mba ahafahana manatanteraka ny asa na ho an'ny mpiara-miasa ao anatin'ny fitaleovam-paritra izany na ho an'ny mpiara-miombonantoka efa nisy hatramin'izay sy mbola ho avy indrindra ireo fitaleovam-paritra hafa izay samy nahazo baiko ny fanasoavana ny vahoaka malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray izany fototra amin'ny fampandrosoana eny fotony indrindra ho an'ireo tantsapamokatra ny famerenana ny Madagasikara ho maitso amin'ny alalan'ny fambolekazo raha ny fanazavana teto Ambatinapoaka zanakazo miisa 1000 no novolena izay niarahany mponina rehetra ny fanometanana tamin'izany Kaiton Andry Atsilavo. Isan'ny fototra iangan'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina eto amintsika ny famerenana ho maitso ny tontolo misy antsika. Ny eto Madagasikara izay tsy nitsahatra ny tombo ny fahasimban'ny alina sy ny tontolo iainana tao anaty ny 20 taona farany. Ny fampitehan'ny alina izay midika ihany koa ho fampitehan'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Efa nambarako amintsika ombenombeno fa rehefa tena tapitra ny ala eto amin'ity tany onenantsika ity dia tsisy tsony koa ny rano, dia tsisy tsony koa ny orana, dia tsisy tsony ihany koa ny sakafo izay hohanintsika ary tsisy tsony ny biby izay ompiantsika ary farany isika amin'ny teny zao na za amin'ny teny zao na nareo meno anazao dia tsisy tsony koa ianareo satria tsisy ny hohaninareo dia tsisy ny atainanareo dia tsisy ihany koa ny hosotronareo vokatra ny fahasamban'ny tontolo iainana. Miara-miainga, miara-mentana, ana-maitso ny tontolo satria fototra iorenana ny fampandrosoana tanteraka izany famerenana ho maitso ny tanyrazana izany dia tena manao izahay tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny alalan'ny asa ary mana tanteraka ity fotony zay miaraka amin'ny fokon'olona ary miaro ny hazo zay voavolinay zay ary mikarakara ny hazo zay voavolinay satria omena ny fokon'olona tanteraka ireo hazo ireo ary mahatsiaro tompony ny olona dia lasa tompony andraikitra ary lasa mandray andraikitra tanteraka ny olona ao anatin'izany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy araka izany ny fotoam-pambolekazo ho an'ny fikambanana fivoy izay mankalaza ihany koa ny fahatimy taona ijoroany nomena andraikitra manokana ireo mponina eny fotony anaramaso sy karakara ireny azo novolena ireny. Zay moa zany dia zay mihitsy ny tompony nandavaka ny tony lavaka tony ka dia sady miaro ny ombo no miaro ny afo no mijeran'izay zavatra tokony hanimba sy ny tsy hanimba dia engamba reo no ariko lazina aminareo aloha amin'izao satria zay zany zavatra misy aloha atreto. Mba anjaran'ny tiatorana zany miandraikitra fanaovana hoe miana tsy avelain-drasan'omby satria ny omby ny tena mamotika azy voalohany zao mibozaka dia maniry tena hita hoe maniry satria tsisy omby afaka na dia be omby mibatra rehetra aminay ferana mihitsy tsy akamin'ity torana rehetrarehetra ity dia maniry tsara nay ny bozaka nay ny anaka dia mba hiely hatrany ty fambolekazo ty fa tena ilaina tena ilaina zay avary zao tonga ty mamboly azao azo zao dia mangataka ny talet général izany mba hoentanina hatrany mba asiana koa any Miarinarivo, Somamanina, Mandevato fa tena mahafinaritra raha izao no mitohy. Zanakazo misy 1000 no novolena teto Ambatinapoaka ho fandraisana anjara amin'ny famerenana ny Madagasikara ho maitso indray. Ny tanina ny mponina ianaja ny tontolo iainana ary nampianarina anaramaso ihany koa sy kolokolo ireny azo novolena ireny. Resy lahatra avokoa ny rehetra satria efa miaina izany vokatra tsy ateraky ny fivoan'ny toetrandro izany ny tantsaha-pamokatra rehetra amin'izao fotoana raha tsy ilaza afa-tsy ny fivadiany ny tetiandro mpambolena.
Saka iraisam-pirenena kosa indray ny faran'androany alahady ny dingana farany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka izay nokarakaren'ny fitondrana miaramila tao Birmanie efa azo ny antoky lehibe izay pomba ny fitondrana miaramila ny 5 isanjato ny sezy ho anivon'ny antenimera-pirenena fa ihany koa ny 2 ny antenimera-ndolona nandritra ny dingana roa voalohany tamin'ny fifidianana tany toerana ankilany antenena orian'izao fifidianana izao ny enany ny vidinentana sy ny vidim-piainana ao Birmanie ho kosa ireo mponina avy any an-toerana. Dia maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Prime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.